mivavaka isika rehetra. Misaotra anao hatrany izay ry Tomboandriamanitra eo no ny fotoana izay omenao mandrakariva ho anay, andrenesanay ny teninao izay mahasoa tokoa anay. Dia mamindrafo mandrakariva aminay no ny fahotana izay nataonay. Dia tao izahay mba ho iray mandrakariva ao aminao sy izahay samipino. Voninahitry narinao ny zavako izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady faha-efatra manaraka ny Pasika izao dia fadimy azafady dia voalahatra ho toriana ny ten'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy no fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny nanirahanao azy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireo no anamasinako ny tenako mba anamasinana ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary omeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika. Izao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Amen. Mbola ao anatin'ny vavaka fisoronana nataon'i Jesosy isika izao. Tamin'ny herin'i Jesosy dia mivavaka ho an'ny mpianany, talohan'izay izy mivavaka ho an'ny tenany, androany kosa izy dia mivavaka ho an'ireo mino rehetra. Angatahany indrindra eto ny mba ho iray ny mino rehetra. Ny hoe iray dia tsy araka ilay verintsika hoe anankiray, persona anankiray, fa firaisana ny amaran'izany. Ohatra hoe Jesosy sy ny iray sy Andriamanitra iray dia iray ihany. Andriamanitra iray izy marina izay fa tsy midika izany hoe persona anankiroa samihafa, fa samihafa ny iray sy ny zanaka. Raha hitenitsika hoe ny iray dia vombo tamin'ny hazo fijaliana, diso izany. Raha hitenitsika hoe tsika zanaka Jesosy, diso koa izany. Persona roa samihafa ny iray sy ny zanaka, kanefa dia Andriamanitra iray ihany satria Andriamanitra iray izay ny voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Misy miteny hoe iray isika samy olombelona, ohatra hoe anankiray ihany ny olona mpivady nofo iray ihany. Fa hitantsika tsara fa olona anankiroa samihafa izy kanefa iray izy amin'ny zavatra ataony. Ohatra, rehefa mandinika ny zavatra atao ao amin'ny tokantrano izy dia tokony miray hevitra izy mifandinika aloha. Fa tsy hoe akory hoe le rangahy ohatra hoe sôfera dia miara mitondra fiara izy roa satria iray ihany hono izy. Na hoe le ramatoa mpamboatra mofomamy dia le ramose indray nanao anazy nefa le ramose tsy mahay an'izany akoriny. Fa ny dikany hoe iray dia ny firaisana amin'ny zavatra izay atao indrindra amin'ny tokantrano raha izay zavatra izay. Ka ny iray resahan'i Jesosy dia ny hoe iray ny mpino eo amin'ny fanomponan'i Jesosy, eo amin'ny lafiny ara-panahy izany. Tsika izao manana namana any am-pianarana dia iray amin'ireo isika rehefa mizara izany firaisana izany. Raha misy fahoriana izao dia mitentsika hoe ray vatsy ray ainy, izany hoe misy zavatra mahazo an'ilay namana dia tokony tsapantsika tokoa izany hoe marary io. Raha fa faly izy dia faly miaraka aminy koa tsika, izay ilay iray tadiavana. Dia mila isika mitazona izay firaisana izay satria izay no mampandroso antsika. Ny fizarazarana tsy mahasoa fa mitondra korotana. Ary anisan'ny mitondra fizarazarana ny fitiavan-tena, ny fitiavana voninahitra te hisongadina amin'ny hafa, mahatonga antsika tsy iray izany ka manakorotana ny firaisantsika, ny fiombonantsika ao amin'ny tompo. Jesosy dia iray amintsika araka ny teniny eto. Zara ho aminy ny fahorintsika rehetra, lasa ho aminy zavatra manjoa antsika rehetra satria tsapany tsara izany, iray amintsika izy. Ny zavatra rehetra dia omeo azy fa aza misalasala mihitsy ny tantara izany aminy. Fa ainy izany dia isika koa dia mila mampiseho amin'ny namantsika, amin'ny olona rehetra fa iray ihany isika tahaka ny Jesosy iray amintsika ka mizara ny zavatra tsara rehetra aty amintsika ho azy ireo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy fa manana anao izay Andriamanitray
mahatsapa ny manjoana rehetra. Fantatrao ny aompony tsy miloka ao dia ampio izahay sekoly alahady iantsanao mandrakariva na amin'ny mora na amin'ny satra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny zavatra izany. Amen. Sévato, c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants. Ici, aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Imana na
Sasapio tena mamiverena atso inirai isika amali ampusiterena indretizahai miyaki farasi marajani rafi sitranizahai Vasimbani tuwetana Sitrani sahai Vasimbani tuwetana Ana Laf samare mga tunga mo kan marin mitay nuasua Sa wek sagaglavak penam tar kumahay Pagyanan sing magagawa na si Keraya Bandeno mo ay tarwa sa suki pasan isa'y runa magkakyalasing mo ano magkakasapati na mo arak sa tarunig naman ang huwe ditien siapa sa abemten na demansa Talay na tawang Jeremia tuk patelo din parom ropul manawe am nengaran wa Jesus ini. Risa sa pio din ba mi ferenga. Mi ferenga ngau pa mi ande nau Jesus. Na mo sa wan mansa sa nga tapuluwangi. Rehita maso dia tuluran na niya rahaba si maranya atau fluma si arriba. Neva hu Jesus we sabat sa pamahita neva mino. Den hunasa de tulsa jendre mangsa. De jaya ruhaba sabatia isaura na tupo. Indri sinanutaka mendri kyufati siferi sahai irasanai tiang anupuni mati kanarainai rirayo sereu katia fuseu bau sana kau bau sana kau saan mitanu dikisa bau sana kau saan mitanu dikisa sitane juni fie murana rebu
zany irina ore ao amonay faraianao faraianao mampionona ny olona faraianao mampionona ny olona. Sasatra, sikatili ya safatratra. la la la
Mitundrana naruvi nanandafako tulurisayna hendry finyasimahal kami malina hanyelu matakahadoko teutani samatra lai Madagasikara. Enganay tsodrano ity firenena ity, Andriamanitra ray-pahary ka tian'olombelona. Itsodrano azy koa ny any zanaka, izay nafony ainy ho an'ny firenena rehetra. Ary itsodrano azy any any fanamasina, izay mahay mampifankahazo, mampifanaja, ary mampifankatia ny olona rehetra, na dia samy hafa fiteny aza. Amen. Kana dia kely indrindra aza no niandohanao, dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 7 ny andinin'ny 7. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andininy 7 hatramin'ny 9. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Iny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 7 teboka 10 megahertz zany a. Misaotra re.